tosabe dia trano manay tompo ny mba hainomanay ianao eny amin'ny fiangonanao manambara ny sitraponao aminay zao fotoatoriteny zao zany fotoana zany tompo aza vela isy anelingelyna ny fihainoanay ny fifantoanay zao mandidy amin'ny anaranao Jesu Kristy ny devoly Satana Beelzeboba sy ny lohany rehetra ny firongony rehetra ho any andavaky ny aina amin'ny anaran'i Jesu Kristy ny aleto anao Satana fa tsy mananjara eto ianao tsy hainao zany miaino an'Andriamanitra zany fa ny zanak'Andriamanitra vory eto zao no nataony hiaino azy. Jesu tompo mitenena araka ny fombanao mba hamonjena anay ny aminao Jesu Kristy. Amen. Enga ampitombo ny famonram-pony aminareo Andriamanitra mba hahafanareo mandray zao hafatra mitondray ny ahy amin'izao tokoteny anio alahady fa 24 volana Oktobra. Volana Oktobra zay anangana tsikevitsikema ny lohevitra hoe ahoana toera amin'ny tompo amin'ny fanasany. Raha atao miteny tsotra zany mba tia ny hevitsikema ny tanana ny zanany zany dia hoe ndao sika hianatra momba ny fanasany antsika io hahalalantsika ny tompo ka hiorenantsika hitoerantsika amin'izay efa natao ny tompo tamin'izany fanasany zany. Dia angatahana ny fanamasina mba hahafahany manokatra ny saintsika tahaka nataony tamin'ny mpianatra fa izany dia nanokatra ny sainy mpianana izy hahalala ny soratra masina any amin'ny biko toko 7 any zany soratra masina zany hosokafa ny fanan'Andriamanitra ny eny saintsika hahalala ny soratra masina. Dia isika rehetra mba iray feo amin'reto zanak'Israely sokafo kely ny Exodosy toko 4:20 perikupantsika teo ny andininy fahatelo tapany farany sy ny andininy fahafito tapany farany. Zaho anao ny teny famporosiana ianareo manatateraka izay voasoratra eo. Exodosy toko 4:20 ny andininy fahatelo tapany farany ary ny andininy fahafito tapany farany. Hoe zao zany hola zao ary namaly indray miretina ny olona rehetra ka nanao hoe tao mafimafy fa mbola tsy retsara zany. Ny andininy fahafito tapany farany dia na aroy ny olona ndray maka hoe amen. Zany no antony atongavatsika ty an-tranon'Andriamanitra sa tsy zany? Izay lazain'Andriamanitra dia hataonay zay teny rehetra lazainy Jehova dia ekenay sy
ataonay zany ve fa antony zao atongavantsika zao eny satsia raha eny dia manohy toroteny aho fa raha tsy zany amenna le hidinao tsy misangy a zany ary raha mbola ninana izy jesona ndray mofo ka nonefa nisaotra dia novakinika natolony azy ary atao hoe raiso itiny tena dia nandraika boky izy ka nonefa nisaotra dia natolony azy ka dia nisotrony izy rehetra zany ary ho izy tamin'ny itino rako amin'ny fanekena vaovao zay alatsaka amonjy ny maro namaky tsara ny periciopa aho zany maoko atao rehefa hitorotena vakina tsara fanekena taloha fanekena vaovao fikazany tsara vakina tsara dia mivavaka amin'ny tompo hoe izy amin'ireo no hitenenanao amin'ny fiangonanao ry tompo raha honaka ny romanina toko fa 5:10 dia hahita nge ho any romanina toko fa 5:10 periciope zany ny andininy sitrapolo 27 ndiny fito amby roapolo romanina toko fa 5:10 andiny fa fito amby roapolo eny sitrapony makedonia sy akaia zay izy sitrapony izany sady mpitrosa aminy izy fa raha ny jentilisa niombona ny zava-panahy taminy olona masina le olo malahelo any Jerosalema dia tokony hanompo azy kosa amin'ny zavatra momba ny mofo izy somary miodina tsy dia tena mazava zany na zay ny apôstôly Paoly zany fa atodimakany amin'ny Korintiana voalohany toko fa 7 nge pasokafo kely ny Korintiana voalohany toko fa 7 ndiny fa 1:20 sy ny fa 2:20 ndiny fa 1:20 sy ny fa 1:20 mitovy an'io zavatra lazay ny apôstôly Paoly amin'ny Korintiana io dia lazay tamin'ny romanina tatsy dia novakitsika teo raha izahay namafy zay zava-panao anareo dia zavatra lehibe fa raha mba mijindra zay anananareo araka ny mofo kosa zay raha miafa azy manana zany fahefana zany aminareo tsy mainka fa izahay kanefa tsy nanapatra izany fahefana zany zay fa miafy amin'ny zavatra rehetra fandrao isakana ny filazantsara amin'ny Kristy raha izahay namafy ny zava-panahy ho anareo dia zavatra lehibe fa raha mba mijinja ny zavatry mofo avy aminareo zahay raha mijentika izy niombona ny zava-panahy taminy olona masina tany Jerosalema mpitosaminy ny jentilisa ka tokony mba hanompo reo olona masina reo kosa reto jentilisa reto amin'ny zavatra momba ny mofo dia vokatry ataonao miasanao zany fototratsy ako za zany le matory fotsiny ao atrany miandro alady miandro ny alady tonga ny alatsinainy tonga dia mamboatra ondana dia matory miandro ny alady manaraka fa ianareo tonga ny alatsinainy fomaraina talata laroby lakamisy zoma sabotsy torotoeran-tanàna io dia ninona dia hanangona zavatry ny nofo sady ho sakafonareo ho fitafinareo dia avy amin'ireny mba handraisanay kosa azahay dia mizara ny zava-panahy ho anareo raha izany natao toroteny tsy toroteny zany ataoko zany
Laza hoe tsy tahoanina ny safidy, tsy naka ny texte io fa naleko naka ny marika toko fa 700 dia anao famotinana zay lazaiko tamin'ny fa10 oktobra tolakandro hoe ny mpandray fanasany tompo mahatsiaha. Zay loheritra tamin'ny 10 oktobra tolakandro dia fitiny eto amin'ity toriteny ity izany. Adiny roa sasany any miteny tamin'ny 10 oktobra eto ho fitiny anatin'ny 7 minitra. Manomboka zahay teny zao zany anomboka reto teny aho dia ataovy ny korononao ka raha tapitra ny 7 minitra ka mbola tsy mijana dia jakany ny tananao. Ary raha mbola mihinana izy Jesosy nandray mofo ary efa nisaotra dia nivakiny ka nataony azy anatao hoe raiso ity ny tenako. Zany avakiny zany to zava-mahazatra antsika zany hoe raha mbola mihinana izy dia miverena anao amin'ireo texte rehetra nanolorany Jesosy ny fanasany io fa avy ny sakafo izy vao natolony ity mofo sy divay ity. Raha mbola mihinana izy na ny fiangonana voalohany Korintiana 1:1 avy ny sakafo ny fiangonana vao miara-mandray ny fanasany tompo. Zany hoe mifaningotra ny fihinanana fiaraha-mihinana sakafo raha ny asan'ny apôstôly ndray sy ny mpamaky raharaha teo ny sekretera ny fiangonana asan'ny apôstôly toko 2 eo am-pinanana ny mofo zareo miara-ny sakafo tamin'ny fahazotoana sy ny fahatsorako mifaningotra amin'ny fisakafoanana ny fiaraha-mihinana ity fanasana ity. Ny heviny dia hoe ny andavanandrom-piainanao mihitsy satria ny andavanandrom-piainanao dia zany. Zato ny tomantaolo malagasy miteny hoe velona mbaninao izy io. Tsy samy teny nareo satria diso zany zavatra zany. Fa ny anitsianareo azy dia hoe hihinana mba ho velona fa mifandray any zany mihinana ny androm-piainanao dia zay mba hinananao sady zany fomaraina anao dia mandeha mikatsaka zay hohaninao. Angamba misy tsy manao zany za pastera raha mifoa dia le hitsangatsangana zay raha mifoa dia ndeha atondray rehefa aveo raha mifoa hahasatsy ndeha katy aminy zany raha izay anao manokana zay fa ny olona velona rehetra dia mifaningotra ny fiainana zany hoe mihinana eto zany. Ary raha mbola mihinana izy raha ny fiainany mandava-nandro fiainana io dia avy Jesosy nandray mofo ka nivakiny zany tena tony azy. Verina any amin'ny 10 oktobra novakiny Jesosy anao ny tenany fahafoizateny zany nyaretany mafy zany ho isika. Raha miverina kely any amin'ny Jaona toko 13 ary amin'ny 2 andeha maky any ny filohan'ny mpianana izy nangorogoro ny fanahiny Jesosy. So dia verinao mora iny mofo vakiny ho izy mipitangana rehefa mitanga dia ity ny tenako zay vakina ho anazy dia mijery ny sasany vakina ny mofo fa mafy tamin'ny tompo zany hoe ho vakina ny mofo. Saronao Getsemani amin'izany tonga tany Getsemani ny tompo nangataka tamin'Andriamanitra ray hoe ray o esotra mikitika boaka ity andranomaso nivoaka raha mihitsy tonga raha mihitsy nidinitry ny tompo médecin ny manazava zany vaky ny lalana madinika tany amin'ny lohan'i Jesosy tany ary zay ny ampanahy raha nolotra ny tenany ho vakina ho atsika izy. Zany ny fiaretany tompo anao fa ianao manao tsinotsinona n'izany. Tao ivakivakina indray ny Petera 2:1 averina fa zany ny vakinay tamin'ny
Petera faharoa toko voalohany. Tsy ho vakina manontolo kosa na izany rehefa hoe amin'ny andininy fahavalo ry nefa raha vo vakina andininy fahavalo mitapaka dia ohatrany hoe tsy mahazo ninona ny rehetra andininy fahadimy. Petera faharoa toko voalohany andininy fahadimy koa moa izany dia manaova zay zo tompo rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahantsaina ary amin'ny fahatanjahantsainareo dia fahalalana ary amin'ny fahalalànareo dia fahomonam-po ary amin'ny fahomonam-ponareo dia faharetana ary amin'ny faharetanareo dia toepanahy araka an'Andriamanitra ary ny toepanahy ianareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy ary ny fitiavanareo rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra fa raha anananareo zany zavatra zany sady anananareo betsaka dia tsy avelany ho maraina na tsy avokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara ny Kristy Jesosy tompontsika fa izay tsy manana zany zavatra zany kosa dia tojamba ka tsy mahajery lavitra sady nanadino nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy matoy ianao sady manao tao foana amin'ny fiainan'ny fiangonana dia atinonao zany raha nalatsaka Jesosy na makina nofo ny aretany mafy indrindra nangatany tamin'Andriamanitra hoe ezo ihany kitikapoaka terytolo atinonao zany tsiritsirina taminao zany nataon' Jesosy zany ka ataonao zay tianao atao ao amin'ny fiangonana dia lazainao fa izao ka izao ka izao fa izy teo mpinanana miaraka tamin'ny mpianatra mino aho fa raha eo mpinanana zany tsisy mpianatra eritretra za tsy hinana ka taovy le narefa za tsy hinana rehefa saina misakafo dia misy foana zany de eo mampitoloha velatro fitoloha azo saina zany ray roteny efatra dia fitona dia anao zany asaina hinana dia anao hoe dia sahiala te nannarefa za tsy hinana tsisy mpianatra anao zany fa samy mihinana satria sakafo voavoatra tsara zany aroso anao zany teny mazava be tamin'androna tokony fanasana zany hita efa voatra zavatra rehetra namboarany tompo anao io fanasana tamin'izy namaky ny nofony mba anana ny akony amin'ny andavanandrom-piainanao rehefa hihinana izy ny andavanandrom-piainanao mihitsy ny antom-pahavelonanao mihitsy zany hoe hihinana zany dia ao ny andavampiainanao mihitsy no atolotry ny tompony tenany dia nolazaintsika tamin'izany tantarany 10 oktobra nolazaintsika tamin'izany hoe nentiny Jesosy tao amin'ny nofony io tao amin'ny vatany io zany mahatonga atsika miray nofo aminy mandray ny nofony nentiny Jesosy nakao amin'ny nofony io avokoa ny mahaolombelonanao rehetra ny fahotanao ny fahalemenao ny fahareranao ny stressinao ny naonao rehetra nataony Jesosy nakao amin'ny nofony io zany nataony apôstôly Paoly nasany teny rehefa nandray an' Jesosy izy Galatiana toko faharoateny faharoapolo hoe voaolo miaraka ny Kristy aho ny nofoko manontolo izaho manontolo miara-maty amin'ny Kristy tsy fantatrareo fa nazovonareo natao batisa dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany Kristy Romanina toko fahaenina dia ny nofoko manontolo mayanao anao manontolo le ary rehefa nihinana izy ny andavanandrom-piainanao manontolo nataony Jesosy tao amin'ny nofony dia nentiny hinan-keo amin'ny azo fijaliana miara-maty taminao teo izy novonoiny teo nomboina teo amin'ny azo fijaliana ianao mety eritreritra anao hoe tsy za zany pastera dia ianina dia vomafy anao ny tompo mahafantatra ny anaranao araka amin'ny fiteny zao na toko fahafolo zay hoe ary dia nitononony tamin'ny anarany aby dia fantany tao ny anarantsika nandray za mandiso anarany eto asa natsiaro ny ray aman-dreny tamin'ny katekomena le miraisina farany diany farany teo dia zazavavy anakiroa anankitelo zao dia anakiroa farany teto le anaran'le afovoany le anaran'le fatelo no voatonona tamin'ny afovoany dia miteny le afovoany dia anarany
atsanakako zany iompanoaleany eo de za zany mametra tanana eko le bitsibitsika le zany de tsy naveriko tsony ny anary satria zay voasoratra lepatady mamaky ao mandamozay de zay voasoratra eo vakeo ozisy pilato hoe tsy voasoratra de voasoratra de vatsiko sy voasoratra eo zatsy amonao hoe aizy zany de tsy nanona anarana tsony a kakabe izy eko le bitsibitsika de tonga de miteny tamina hoe noho zany fanekena nataonatao zany anaka de amin'ny anarandriamanitra zany fanamasana andraisana ianao momba ho isa momba-tena kristiany anasana ianao ray tsara miaraka amay fanasany tompo andriamanitra raiso zay miantsanao elatamaisany ho amin'ny savany fahazavany magany nao tanteraka sampiona mpitoetra anao amen tsisy anarana tsony tonono satria nifandiso ny anaran'izy marahavary fa ny anaranao tsy ampandrosoan'andriamanitra zany tsy anona anao mihitsy izy hoe ianao tinytenena de iteny izy hoe anjaka vola zao teniko aminao efa ianao nitenenany fa ny anaranao tonono de ianao manontolo mahay anao manontolo mety tonoto minofony novakiny maty tam'izany izy de miara-maty amintro ianao raha mety ianao tahaka ny apôstôly Paoly hoe voahono miaraka amin'ny Kristy za fa tsy hoe voahono miaraka amin'ny Kristy vinatovaviko vinatovaviko zany mavo izy eny amin'ny tena nefa manoty tompo zazano ianao koa mbola miteny hoe vinatovaviko tombona zany ny azy ianao zéro ny azy double fa ianao tena anao zany mety tompo teo amin'ny azo fijaliana miara-mioky teo amin'ny azo fijaliana zany de rehefa nihinana izy nandray nofo Jesoa ny nofo no manontolo maolona azy manontolo zay ny antony ny ilana azy tonga nofo mba hafahany mitondra ny fahamemenao ny fahotanao ny faha ny mombamombanao rehetra eo amin'ny azo fijaliana de vakiny zany ka nantolo ny azy de nataony hoe texte tsisy an'izany ity ny tenako zany ao inona voalohany ao raiso ity ny tenako matadidinio ana véhicule aza to de mandiso a eo anao raiso ity ny tenako fanoratenan'i Jesosy tsy miterena fa ny équilibre 200% ity ny tenako raiso ianao manotena 30% ny 60% tsy fantatry nankaiza samy 70% nataonao aiza 60% fiainanao tsy fantatro ny any sasany mba mahita 60% zany kely la hoe nafafiteny amin'ny anany hoe sasany namo zato eny sasany namo enimpolo eny sasany namo telopolo eny ny any sasany telopolo eny ny fanoratena mo any tompo ianao zany firy za tsy mahalala ketro any am'izany anao mafantatra ianao miaraka amin'ny tompo mafantatra an'izany ianao mifanina samy resaka raha tsy miresaka amin'ny tompo ianao raha io ny alalanao an'izany ozy jao hoe mifankazara de miresaka amin'ny tompo ianao no tonga teko miainako mamy hoe inona moa zany izy zany hoe mifankazatra tsy toy zany miresaka aminy ianao miaino azy inona zay mpampianatra teo hoe miaino azy fa ianao koa miresaka aminy mangatady miresaka aminy manao dialogue zany de mifankazatra ny tsy tompo raha miresaka amin'ny tompo ianao de mbola sainy anao mandre an'izany ianao mifanano tompo mampafantatra anao ny sitrapony ary ny mahafinaritra rehefa ny sitrapon'Andriamanitra no ambara Exodus 4:20 voateny Mosesy dina navalim-bahoaka azy aza mamaky zany fatao tselena miteny rehetra lazainy zao dia ataonay rehefa ny sitrapon'Andriamanitra nambarany tao Mosesy de ny olona rehetra fa tsy misy maningana ray hoe ny anakay teny miteny rehetra rehefa de tsy ataonay fa ny rehetra niarany teny satria nambara taminy ny sitrapon'Andriamanitra de zao lazaiko aminao zao ny sitrapon'Andriamanitra ho atsika io no vakely tompo ny mofo de natony azy ka nataony hoe raiso ity tena de
nandray ny kapoaka Jesoa. Ary nandray kapoaka izy ka no nefa nisaotra ny natony azy ary nisy troan'izy rehetra izany. Ary hoe Jesoa taminy itino rako amin'ny fanekena vaovao izay ratsaka hamonjam-bary. Verina kely any amin'ny 10 Oktobra tamin'izany zahay namaky ny Hébreu toko fasivy dia momba Isaïa namaky ny Hébreu toko fasivy amin'ny famerenako azy. Hébreu toko fasivy piasa matahotra aloha fa tsisy rehetra koa ny vakitsika lava dia lava zany Hébreu toko fasivy zany. Dimy fahatelo ambin'ny folo sy ny faefatra ambin'ny folo dia avy atsika 13-14. Fa raha ny rano sy lasy ny rano lary ny lavem-batotr'olo vavy afaky amin'olomolo amin'ny maloko voaloto no manamasina tamin'ny fanadiovana ny nofo mainka fa rano Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsiny ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay, tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no hahadio heritreretanareo ho afaka miasa maty mba nitonareo an'Andriamanitra velona. Tsara zany qualité ny fanadiovana izany. Vidy savony ianao, vovo-tsavony, misy soratra eo amin'ny taratasy za tsy mpanasa lamba fa rehefa sendra mba manasa lamba dia mandray klina. Dia misy soratra ataon'ny mpanao dokam-barotra hoe le roi. Le savon zany le roi de la propreté, mpanjaka ny fahadiovana. Amin'ny ohatran'izany ny rano tombo, ranonosinahy na ny vakotr'ombolay no mahadio ny olo voaloto mainka fa ny rano Kristy Jesoa manasa hatramin'ny fieritreretanareo. Raha mba misy fanafody any amin'ny farmasia manadio eritreritra dia mba ilazao afavidio. Mihinana ty anao pasitera dia voadio ny eritreritrao. Any pileny manareo mianakavy amin'ny stressinareo io anaty eritreritra ting-tang tsy matory ting-tang tontolo ihany avaky indrobe folo ilo io tsy mety matory ting-tang eritreritrao tsy mandry. Ny tolo malagasy no mainka an'izany aleo ianjeny ombo masika toy izay ianjeny ting-tang io ting-tang ao tsy mety mankiny ny fieritreretanao io feo fieritreretanao io hoy ny mpampianatra tsy hainao andaikany io no marina dia marina hoy ny fieritreretanao. Na ilaziny ianao na anao raisonnement argumentation iny ianao ny fieritreretanao anilazanao ny marina hoe zao no marina. Raha nde na ho amin'ny ankavianao na ho amin'ny ankavanana Isaia sofinao ny fieritreretanao ny ao ivonao dia andre mandrakariva hoe ty lalana ka andehana fa tsy izory. Mitenanao ny fanan'Andriamanitra ao amin'ny fieritreretanao dia diovy rano tompo io fieritreretanao. Io no clean total manadio tanteraka hatramin'ny fieritreretana. Raha te hanompo an'Andriamanitra velona ianao io rano tompo io no afaka manadio ny eritreretrao dia afaka hanompo an'Andriamanitra velona. Fa raha ny mokondonao io no entinao io mokondonao io no entinao hoe ataoko azao fa tsy mahavita manompo an'Andriamanitra velona ianao. Ataonareo ahoana hoy mpaminady ny fanatika amin'Andriamanitra velona. Ianao fa manana lahatra anatreny tompo avy any fandafa isika hoy Jehovah fa ny fahitana fahotana dia tahaka n'inona tahaka ny jaky. Ino nanasanao an'izany dia vita any amin'ny farmasia zany ianao anasanao azy rehefa tsy mila ny rano tompo ianao. Fa ny tompo nanome nanolotra ny rano itino rako ny amin'ny fanekena vaovao hoy ny ary amin'ny vodipejy ry tsy mivakiny zanako fa misy ainkely dia midina ary ambany vodipejy chaque fois izy eo
dia vous péteri ny fanekena vaovao le nouveau testament io anorany tompony tenany io lay fanamina rak'izay lazay ny hébreu toko fasiny io ataony jesosy anorany ny tenany amin'izy any hatramin'ny aina fa ny raha no aina dia natolony ny raha hanadiovana ny fieritreretanao. C'est encore 9 minutes. Le chrono me dit ça ne va pas naza. Nous avons tout le temps. Papa avec tant d'ana kumali, nous savons la ira dans Dayan Soy. Là c'est quand même alatsina ny orin'ny alaka fandraisana ny recyclage pastoral ny karakaray foberitsakemany izy io tsy teto tanàna fa tany molondava dia voteny ny ala teto izay vady dia amonjy le recyclage pastoral tany molondava alahady vita premier culte lasa dia ny mpiara-manompo tao amin'ny birao teo anatreny birao mena fahefana anao ny asa fa lozany nanjoa Ciao, Jean Pasteur. Voici le président synodal. Ianao no nasaina n'olotra an'izany. Fa tsy mikafa-tsy nandray ositra tahaka ny Mosesy miaraka tamin'ireny polisy ny namany nakareny ny tendrohitra masina fa i Mosesy reo mahazo miankatrano. Izy any mahazo mandray manao miaona amin'ny tombo. Dia ianao no pasteur hoe président synodal mahazo nanolotra an'izany fa tsy mikafa nanotra ny fanasana. Tsaroko zay. Tsy mbola nisy alahady fandraisana teto akady fotsy telopolo taona zao afa-tsy ny ray marqué l'exception qui n'a pas confirmé la règle. Tsy nanolorako ny fanasana nahazoko loza tamin'izany fotoana izany fa sabady io fanasana zava-panahy io atolotro anao io. Tena anao zay azoko natao aho ile tonikirako zay na fitomany anjanako raha mihira iny any amin'ny Analakely. Any Analakely any mihira dia manisy nanaketany vitsivitsy tamin'izanako tatia mihira ny amin'ny altara re zaho sy le samanakay iny ampifity dia le zanako ry apotoerana re andeha tamanay gazo janony zany efa namangana sasany vondrona aza zany tany amin'ny FB be vondrona isakana ny pasteur tsy mahazo mijanona akady fotsy tena napakevitra soda lehibe izy soda lehibe hoe tsy mijany anao raha takavolo zaho any fa nyteny zay tapahany soda lehibe araiky janona 65 ans ianao janona 65 ans dia andeha zahay sao efa andeha zao no ampatsahivako anao telopolo taona anao napetraky ny toko teto aminao ny raha nanao batisa ny zanakao tsy fantatro izany zany nataoko batisa zany misy aminareo reo zany nanao batisa nareo zany nandray fanasany tompo nareo zany nanamasina mariazy nareo za mbola nanao batisa ny zanakao na koa avy eo misy aminareo reo zany zaho ny rano tompo mitondra anao mekeo latabatra masina mahiray latabatrano ny anatraka tekomeny ianao zany tonga mandray fanasany tompo tsy olokafana izaho raha ozy izy anao hoe ankainao ny mpanompon'Andriamanitra ty dia nataonao izy fa raha nisy mpanompon'Andriamanitra hafa teo izy nanao azy torety zany fa tsy za tsy zany fa zany nanao azy. Zaho no nitsodrano tokantranonao rô maly zany namerina le bokyny tatabevanay satria natamin'ny bokyny tatabevanay zany manomboka any amin'ny octobre 1991 any efa hitako ny anarany sasy aile raha nany zany namasina azy raha naotrany efa tsy hitako antsony nakay zany izy izy iny efa lasa tokony andraikitra ry ananany dia tsy vavao fa zany nany rano tompo ateto zany telopolo taona nanolorako anao io sakramenta ny fanasany tompo io isaky ny
Zaho no avelany tompo meny tompo andraikitra hametraka aminao ny anaraka sokafo kely nomery tompo fahenina nomery tompo fahenina zavatra tiana atao amin'ny motera dia tsy manao le clip automatique izy nomery tompo fahenina tendeny faharoa amin'ny roapolo Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe izao no teny hoentinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Maikoa io defini mitsodrano amin'ny fiangonana ho an'ny zanak'Israely. Ta ianao ampamirapiratra tavany aminao anandratra tavany aminao ny fafito amin'ny roapolo dia metraka ny anarako amin'ny zanak'Israely izy ary zaho isaky ny mitsodrano anao ao io ny pastera namazay manirodrivotra vesika ao amin'ny fiangonana atao ny amin'ny farany antelotra tsodrano izy dia teny hoe tsy mitsodrano anareo ao fantany texte io isaky ny mitsodrano anao ao dia mametraka ny anaran'i Jehova ao aminao fa dy zany matoy ianao manana ny tompo hiaraka aminao fiainanao zaho mitsodrano anao nametraka ny anaran'i Jehova tao aminao dia ametraka ny anarako ao amin'ny zanak'Israely izy ary zaho hitahy azy ny Jehova iny tsodrano atolotra iny manafinaritra ery rehefa ntaniny zanako zay zanako zany satria dekona natany any honaritra dia aona moa fieferao anay ny tsodrano dia taterano tsodrano tsodrano atolotra ny sasany manao hoe sasany manao hoe anay tsodrano misy io a fa ahoana moa dadany fomba anaisana le tsodrano anao mba tokony hainy definira zany hajainao le olona miteny sy le Andriamanitra mitsodrano anao tena zavatra andrasanao zany tsodrano zany zava-dehibe aminao zany tsodrano atotranao zany dia ahoana fihetsika ataonao sinao tsy mbola nisy amo ny raha mivavaka taminao ka mbola teto ao tsy nitsofoko rano anao dia amin'ny tsodrano aronika iraina sady meritreritra ianao hoe katolitsirero manao zany fa ny protestanta tovy atsika andretrany afa-tsy sika protestanta tonga Madagasikara ihany no tsy mihira amin'ny fotoana sasany tsodrano luterano manao zany ny anglikana manao zany ny katolika raha teo manao zany efa mikisaka izy io batista biblika manao zany kiraina tsodrano amin'ny fotoana sasany ary tsy tsodrano ao fa ny tsodrano aronika mba ametrahana ny anaranao ao aminao ny anaran'i Jehova ao aminao sanatria adinonao ve zany adinonao zany amin'ny hiran'riki zay adinonao zany natao tompo taminao zany dia ataonao tao zao afokana rehetra amin'ny fiangonany zao